androany tokoa moa zao nataony fivoriana namoriana ny fivorian'ny firaisan-kina ny commune urbaine Morondava. Dia raha tsika mahita moa zany fa zay mirahalahy zao no zay Centre Maharo zany no candidat mamiklavera candidat titulaire ary Maharo suppléant zay nametraka ny atao hoe atotantaratasy filatrako vira tany amin'ny seny igny. Eo ampiandrasana an'izay zavatra zay zany zay no tsy maintsy mamory ny mpikambana rehetra satria raha tsika malala fa firaisan-kina ty. Firaisan-kina dia vonana hitambarany antoko maromaro ka ny ataonay androany dia napahafantatra nampifakafantatra an'ireo olona zay mizarazara tao anatin'ireo antoko 5 ireo natambatra ho iray zany ao anatin'ny vovonana firaisan-kina zay manana ny commune urbaine Morondava. Eo moa zao reo namana avy any amin'ny commune koa zay tonga manotriny eto dia isaorana andreo fa zay zany ny zava-misy androany io fakafantatra zany zay zao hoe zao zahay ao anatin'ny vonan'ny firaisan-kina vonona hiatrika ny fifidianana zay ho atao amin'le 29 May zao. Dia manarakaraka an'izay koa moa tsy maintsy mijery ny pitopitson-drehetra zany zay dia ahafahana miatrika an'izay fifidianana zay ahafahana mizara ny asa eo anivon'ny commune sy anivon'ny fokontany rehetra manerana ny districtn'ny Morondava. Ny antoko tiako Madagasikara ny antoko matanjaka indrindra eto Madagasikara ary ny antoko tiako Madagasikara no antoko tandalana indrindra eto Madagasikara. Midika zany raha vao mitsipaka ny discipline de parti ny olona anankiray ao anatin'ny tiako Madagasikara dia miatra aminy ny lalàna ny antoko. Dikan'izany raha vao tsy magnaraka an'izao discipline napetraky ny tiako Madagasikara zay tarina Andriamatoa Marc Ravalomanana zao ato anatin'ny firaisan-kina, dikan'izany manala tena izy ary efa nametra-pialana koa io olona io tamin'ny faraparan'ny février teo ary namafisiny zany tao amin'ny publication tamin'ny Facebook tamin'ny 20 mars. Midika avy hatrany zany nitsakitsaka ny fitsipika anatin'ny tiako Madagasikara ny olona rehetra zay tsy mitambatra manohana ato anatin'ny firaisan-kina dia voala sy voaroka ato anatin'ny tiako Madagasikara.